filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiara-vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely manatena anao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra androany ity etsika manompo an'Andriamanitra koa dia arabaina avokoa ianareo rehetra zay efa tonga eto amin'ity androandroany ity arabaina toy izany ianareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao any amin'ny tokantrano misy anareo any zao ny teniko amintsika aoka anompony tompo amin'ny fotsika rehetra isika ialoha ny fombafomba ialoha ny fahazarana atao vitan'Andriamanitra hoe tena manompo azy amin'ny fonao rehetra ianao amen dia zao azy raintsika reto namana mpanentana atsika ho amin'izay fampona amin'ny alalan'ny hira izay dia zareo ihany koa no hivavaka ametraka n'izao fotoana androany izao eo an-tanana tompo eo mpitiava-tanana no andrasantsika anreto namana ireto andaontsika mbola ite-tanana mafy be ihany ho voninahitr'Andriamanitra halleluia dia alohan'ny hivavahantsika dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra ihany natratra soa an'izao androandroany zao indray miaraba manokana madame Daniela sy paster Adolphe manatrika an'izao fotoana izao ny fiangonana tsy adino ary nareo rehetrarehetra zay mpanaraka an'izao any amin'ny tokantrano zay misy anareo any dia arabaina manokana ihany koa nareo le Andriamanitra ny fiadanana ane le Andriamanitra ny fahasoavana ane le Andriamanitra ny famindrapoany hitsindro anareo manokana amen dia andao arytsika tompoko hitsangantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka tiako ianao androany raha hivavaka dia andaontsika tsy hanao fahazarana na fombafomba fotsiny ihany fa zasy ianao io dia efa mahay mivavaka tsy hampianatra anareo hivavaka fa andaontsika tena hanao vavaka toram-po mihitsy satria le tompony tompo le mpanjaka mpanjaka no manatrika an'izao fotoana izao dia tiako sahady ianao iankohaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka hisaotra azy ianao no ny fahasoavany sy ny famindrampony mbola nafahantsika tonga teto no ny fahasoavany sy ny famindrampony na tonga anatsika senao mbola velonaina tsampaminjeny ohatr'izao tsarovy fa marobe ny olona tia anatsika n'ity fotoana ity marobe ny olona naniry ny ho velona androany fa zasy ianao kosa mbola navahan'Andriamanitra atao anatin'ny be sy maro tsy mandehandeha ho azy zany
tsy hoe tsika nainy taizavatana na tsika nainy tanjona be a fa fahasoavana sy famindra-po a ka rariny sitsiny raha verintsika ny amin'Andriamanitra mivoninahitra dia andaontsika isotra azy a isory azy ny zavatra rehetrarehetra efa nataony Jesosy taminao a sy mbola ho ataony a fa eto zany tompony tompo zany a zany mpanjaka zany a ndao arytsika tompoko hivavaka ry Andriamanitra rainay eo rainay tokoa ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona ndreto tokoa izay Jesosy a tonga eto hitady ianao tonga eto hanome voninahitra anao tsy noho ny maha-olombelona anay tompo nakajikajy amin'ny maha-olona anay a fa fantatray loatra Jesosy eo fa fahasoavana famindra-po a fahagagana ny mbola natafahanay a mijoro eto amin'ity toerana ity manandratra anao a manome voninahitra anao ndreto ny fiangonana ndreto ny olona mpanaraka any amin'ny tambazotra tsy rara ihany avy a hiray saina zay Jesosy a hiray fo zay a hiray fanahy zay a hitady anao a iankohaka aminao ray malalo mangataka le torodalana avy aminao zay esorinay ny fahazarana esorinay ny fombafomba zany anefa tompo a tsy vitanay amin'ny maha-olombelona anay fa mangataka le taridalany fananao masina zay tompo hamenao n'ity toerana ity mangataka ny fananao masina zay Jesosy a hamangy ny fony olona tsy raray avy ialany amin'ny fahazarana sy ny fombafomba mangataka ny fananao masina zay tompo hamangy ny olona rehetrarehetra any amin'ny tokantrano a naiza toerana misy azy reny fa namasinao manaova indray ianao zay tianao atao eto amin'ity toerana ity a mihery tanteraka eto anatrehanao zay a fa ny devolo sy ny firongony kosa mahatonga ny olona mizatrazatra mahatonga ny olona tsy mifantoka ao anatin'ny fiderana mahatonga ny olona manelingelona ny saina dia roahany sahady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a tsy manan-kero tsy manam-pahefana miala eto amin'ity toerana ity miala anao Satana tsisy anjaranao toeranao anao eto androany a miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao dia mbola averina eny aminao foana Jesosy malalo ny dera ny haja ny voninahitra dia angatahanay amin'ny anaranao masina zany misaotra ray malalo halleluja halleluja amen halleluja raha tonga eto sasanao androany dia tsy tonga ianao hitady olona tsy tonga ianao hitady zavatra hafa fa le tompo mitompo a le mpanjaka mpanjaka le Andriamanitra mifehan'izao rehetra izao a zany no manao fotoana aminao eto androany dia tsy fantatra hoe toe-po manahoana moa zany ny toe-po a andraisantsika an'le tompontompo a sy le mpanjaka mpanjaka efa voniny Jesosy efa voniny izy a fa miankina amiko sy aminao a ny ahafahanao mandray azy misy kokoa ka alohan'izao fitomboan'ny fotoana izao a dia tiako sady ianao entanina sady ianao a adinoy daholo ny zavatra rehetra fa ndao katsatsika mifotsika ray manontolo a le tompontompo sy le mpanjaka averintsika amin'ny voninahitra fa zasy ianao manindraindra manandratra manome voninahitra an'Andriamanitra eto a tsy aharitra izy fa hidiny eto amin'ny seza fiandranana miaraka amin'ny afony dia vonina avetsika tompoko ndao aritsika hitera azy a amin'ny fotsika ray manontolo mpanjaka amin'ny voninahitra sanjato any amin'le mpanjaka mifonao azy adinoy ny zavatra rehetrarehetra mety manahira adinoy ny zavatra mety tsy hahatonga anao hifantoka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fomentsika voninahitra le tompony tompo velomatsika amin'izao fotoana izao
Hosana, hosana sandrato ny tananao. Voninahitra Andriamanitra. Hosana, hosana ho anao mpiavy-indrindra. Efa fotoana fanavahana Andriamanitra ny zanany zao andro zao. Hanandratra anao ambony eny Jesosy. Velomo ny finoanao, velomo ny fanantenanao. Farahiny atao ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy amin'izany fitiavana lehibe zany. Misaotra tokoa. Hosana, hosana miafy-indrindra. Mivoninahitra amin'ny Jesosy. Asandrato ny tananao fa mendrika azy zany. Hosana, hosana miafy-indrindra. Hosana, hosana, hosana. Meu anjo Jesosy mivoninahitra. Miraha ny fonao ray manontolo mihitsy ianao. Fa merimberenanao an'izany ao anatin'ny fonao dia mahatonga an'Andriamanitra hihetsika hanao zavatra tsy takatry ny saintsika. Misaotra Jesosy. Mbola averintsika farany ihany. Hosana, hosana amin'ny avo-indrindra. Mendrika azy ny fiankofana. Andriamanitra le rano velona nidina tetỳ an-tany. Sasy anao dia efa le olona efa voatsodrano. Efa ela be Jesosy nefa te hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika.
efa ela be jesosy ny tiana tanteraka nyreny le teny fikasana reny a fa ndraindray zasy ianao ny sakana satria nahoana efa eo jesosy a izy le ohatra ny loha rano dia mila zany zasy ianao a manokatra n'le robinet tsika dia misotro an'izany tsy miandro fotsiny hoe mangetahety ianao dia miandro fotsiny eo fa ny zavatra rehetra efa eny tanan'Andriamanitra fa mila antsika sanao manantona an'izany noho izany amin'izao andro farany izao a dia tsy mety tsony raha tsy mitady an'Andriamanitra mandrakarivotsika mampitombo ny fiainam-panahintsika mampitombo ny fiainam-bavakatsika fa tsy avelantsika ohatrany hoe tamin'ny heritaona raha tianao ho faingana raha tianao ho afangain'Andriamanitra reten'ny fikasana zay efa nomeny atsika reny amin'izao andro farany izao a dia efa ela be jesosy a nitianavaka ny kristianina tsika tsy famitaka mihitsiny a fa amin'izao andro farany zay iainantsika zao a dia hiamafy ny zavatra rehetra ho sarotra daholo ny zavatra mety hiainan'ny olona ary zany mety mahatonga ny kristianina indraindray hoe kivy a nisy zavatra nangatahany amin'Andriamanitra dia ohatrany hoe tsy mivaly nanantena zavatra betabe teo amin'Andriamanitra izy dia ohatrany hoe tsy mivaly tsy hoe Andriamanitra ny tsy namaly fa masina loatra Andriamanitra dia mila miverina amin'izay famasinana izay zasainao a raha te hatsapan'izany tanan'Andriamanitra hikasika anao zany ka raha hiverina mifonao ray manontolo ianao a esorina daholo ny sakatsakana rehetrarehetra mety manakana an'Andriamanitra tsy azo eo amin'ny fiainantsika dia efa pare jesosy androany a hitondra antsika miakatra izy a hitondra anao hiakatra ambonibo kokoa asehony ianao ny tena hoe fiainana asehony ianao ny zavatra mety hoe iseho rehetrarehetra fa ianao kosa tsy ho kivy satria ianao lefa olona miavaka isika lefa olona voatsodrano itsika lefa zanak'Andriamanitra navantao be sy maro a dia ninona mety zavatra mandalo ninona zavatra mety miseho a tsy amelanao irery zany Andriamanitra androany a fa ampiakatra atsika izy a aneo ny voninahiny amintsika izy a tazomy any ny fifatoanao dia andaontsika mbola hira mity amin'ny fanahy-mivavaka hoe eto miakatra zay jesosy ahitanao bebe kokoa sotra jesosy sotra fanahy masina mangetaheta anao mifananay jesosy mangetaheta anao mifanayko maniry anao mafy zay tompony maniry anao ny nofoko hitrasandratro aminao ny tanako hitondranao hiakatra tokony ane jesosy eto miakatra sahany metsitra sy donya hoaniamina dia hitanao ampandalo ny fahatsarany aminao ane izy amin'ny fiandohany ty taony ty mbola hanidina koa ianao
ihany androany tsy manana afatr''Andriamanitra izy rery ihany izy ny tomponao. Ianao zay Jesosy toy ny tany maina izay ralavitra olona tafakatra ambony no afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra andao mbola hanidina hanantona bebe kokoa Jesosy. Zay tompo mbola tazomy ihany fifatoanao amin'ny Jesosy amin'izao androtsika zao dia mbola mamafisitsika ihany hoe iverina misy bebe kokoa eo anatrehan'Andriamanitra tsika, hampitombo ny fiainam-bavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Eny hitokana mihitsy zasainao hitady azy raha tianao ho marina aminao daholo ireny teny fikasana ireny dia atokany foana ny fotoana tokony hanomponao an'Andriamanitra. Aza vela zavatra hafa ny mety hoe hanakana an'izany fa ndao mampandeferitsika ny zavadrehetra fa ny an'Andriamanitra kosa no ataontsika alohany dia mbola ho amafisitsika bebe kokoa ihany hoe tsy mahavita teny izay Andriamanitra, tsy mahina inana iny zay fa tena mbola mila anao bebe kokoa hitokana izay hitady anao, hitokana izay Jesosy ankohaka aminao ray manontolo, hitokana izay hanome voninahitra anao, hitokana anay izahay hametraka ny maha-izy anay eo ambany faladianao eo tombotrao akisaka mihitsy zany Jesosy fa enao nomena voninahitra, enao ny indraindra anay enao ny asandratra sotra Jesosy, sotra fanamatsy tokana hitady anao zay tompo, tokana izay hanome voninahitra mampateraka sotra Jesosy. Halleluja.
teo ao amin'izay misy anao amin'izay misy anao asandratrony tanako any aminao ikasikany lambana ho eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fanatrehanao anamasina ny anaranao zany mihitsy jesosy anao viverany amin'izay momba marinina hitokana hitady anao zay jesosy hitokana hitady anao zay Andriamanitra zao fotoana zao mihitsy tokony hitokana hitady ararotinay fotoana fanatrehanao ohatr'izao Andriamanitra hiverenanay aminao zato sanjato ndray to fiangonana manao fanekena vaovao eo anatrehanao ndraiky sotra jesosy zay jesosy hitsoko anao mifona iray manontolo tsy ao ambolotra ihany fa mpianana iray manontolo mitsy mety hitsoka anao zay hitsokanao jesosy ao hitsokanao mifona iray manontolo mihitsy zay hametraka mampanay rehetra zay hitsokanao misaotra Andriamanitra fa ianao dia efa eto manarika anty fotoana ity ianao ary ny voninahitrao ameno an'izao toerana ray manontolo izao koa indro ho tonga eo aminay ny famangin'ny faninao masina
ka tena anolotra ny fiainanay feno ho anao zahay, ho masina ho anao, ho voatokana ho anao, ary ny sitraponao no hiainanay mandritra eo fahavelomana no mena ho anay izao. Apetraka am-pilatananao Andriamanitra ny fiainanay rehetra amin'ity taona 2024 izay diavinay ity. Ianao no anavaka anay amin'ny olona rehetra, ary ampiseho fa olonao tokoa zahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samiary makantoerantsika rehetra tompoko. Andaontsika iroso hitondra ny fanatitra amin'izao fotoana izao, hitondra ny fanomezana izay fanomantsika omena ho an'ny tompo, ho an'ny asin'Andriamanitra. Ka ho anareo izay nitondra ny mpahafolokarena, afaka hoentinao rety anoloana ity ary ny fanatitra fanaontsika mazatra tatazana eny toerana. Ao anatin'izany isika andao mbola hiaraka anao hira ho an'ny tompo ihany.
Andreo ho an'i Jesosy ho voninahitra ny anarany ireny. Toka amin'ny fotoana izay hitondrako ny tenin'Andriamanitra, le teny no manin'Andriamanitra ho antsika rehetra ny tenako, ary inoko fa teny anova ny fiainantsika rehetra ho amin'ny fiainana ho ankasitran'Andriamanitra. Dia ao anaty fotoana anambarako ny teny a, mampahiranareo aho fa miaraka amintsika eto Andriamanitra. Misy fanatrehany ty fotoana androany ity. Noho izany a, ho anareo izay marary, matoki fa hositraniny. Aza mieritreritra mihitsy anao hoe aretina mitaizanao io, na hoe aretina tsy ho afaka aminao zany mihitsy. Riavana malala, tsisy tsy an'Andriamanitra tao. Ny matao pasana azy a, vita namelona azy. Koa ianao izay tonga eto ve, nahoana no tsy hositraniny anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho sitrana daholo ny olona rehetra marary. Dao hiteka mafy azy isika. Mitovy tsy misy valaka amin'izany. Amin'ity taona ity a, anavaka antsika Andriamanitra. Tsy hafa ny taona lasa, fa hafa ty taona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy a, ho avan'Andriamanitra tokoa ianao. Ny olona rehetra nisy teo amin'ny fiainanao, izay nampitanoloka anao hatramin'izay, amin'ny anaran'i Jesosy, hiala zany amin'ity taona ity. Ho tanteraka amin'izay manao mafy be. Alleluia! Mentsika toerana mpitarika fiderana sy ny mpitendry mozika. Andao vakitsika ny Baiboly atao amin'ny nomery 720. Dia vakina ny 9:20. Arao tsara ny voasoratra. Andriamanitra tsy mba olona kandainga, na zanak'olombelona kaninina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa nteny va izy ka tsy hodovina. Lioka 1:7. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ny lohatenin'ny afatra entina ho antsika androany a, dia izao. Tsy mivadika amin'ny teny nataony Andriamanitra. Ka izay no lazainy dia tsy maintsy tanterahana. Izay no mahandriamanitra an'Andriamanitra. Miaraka amintsika eto izy a, amin'ity ora ity. Noho izany, mitaona antsika fiangonana rehetra toka eto aho, amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra, mino ny teny voalaza ato anatyity Baiboly ity ianao. Ary indrindrindrindra, ankatoavy ny teny nataon'Andriamanitra voalaza ato anatyity Baiboly ity. Amen na. Isika ny mamaky Baiboly ianao, ka voadinika ao tsara hoe Andriamanitra no miteny, dia raisan-tsoratra. Atao avy an-tsoratra, dia manana tanjona hoe ekeko teny io, ka dia ankatoaviko. Mandeha toriteny ianao, eninao le toriteny, dia dininao tsara ny voalazan'ny Baiboly. Zay tokoa ve mivolazan'ny Baiboly? Raha tsapanao fa tena miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny, dia raisan-tsoratra ihany koa, ary manana tanjona ny ankatoa an'izany teny izany. Amen na. Ny mahatonga moa manentana anareo mba ino ny teny voalazan'ny Baiboly, ary indrindrindrindra ny ankatoa izany, satria ny olona mino teny nataon'Andriamanitra ihany, ary mankatoa izay no lazainy, ny olona tak'izany ihany no afaka ahita ny herin'Andriamanitra miasa eo aminy. Amen. Amen. Tsaroko, misy tantara anankiray ao amin'ny Patraka faharoa 5. Ny voalaza amin'ny tantara io dia tahaka izao. Narary ny aretina apokana lehilahy anankiray atao hoe Namana. Ka rehefa nandre témoignage izy ndray andro fa ao amin'ny tanin'Israely ao misy lehilahy manana fanahy masina, manana fanan'Andriamanitra, ary rehefa nomen'Andriamanitra
famezam-pahasoavana manasitrana ny apokana raha voninandreny zany izy dia niainga izy niala atao amin'ny tanàna misy azy niaraka tamin'ireo délégation na maromaro dia namonjy ny tanàna misy an'ilay mpanompon'Andriamanitra izay eniny sofiny hoe manana ny fanan'Andriamanitra ka rehefa tonga tany izy dia ho ilay mpanompon'Andriamanitra taminy io tenina aloha ka vavan'ilay mpanompon'Andriamanitra io Andriamanitra miteny aminy teny amin'ilay lehilahy boka mila fanasitranana dia ho ilay mpanompon'Andriamanitra ilazao io lehilahy ao ambaravarana io lehilahy ao an-tokotany io izay mitady fanasitranana asa avy misitrika impito ao amin'io rano Jordana io izy mba ho sitrana dia nambara tamin'izay teny izay fa hoy ny baiboly tsy nafaly azy izay teny izay tsy nafaly azy ary zany no antony natonga an'ity lehilahy namana boka ity navoaka teny tahaka izao mihitsy izy any aminay ihany koa hoy izy misy renirano hoy ny faripary Damaskosy abana manina raha ohatra ka makany aminay ao dia misika ao anaty rano mandro ao anaty rano impito raha zay ny mahasitrana fa ka dia tsy maintsy amin'ity rano Jordana ity zany hoe misy karazan'olona tena manana saina manana ny heviny izy olona marary boka mila fanasitranana ka rehefa tsy vonina ny eriteny fa zay tiany hitondrany fiainany ihany no nataony tsy efa nitady fomba ve izy tany aloha tany tamin'ny fomba ny heverina fa mety azahoana fanasitranana inoko fa efa nitady fomba mihitsy izy tany aloha tany mba azahoana fanasitranana fa tsy sitrana dia mbola izany foana no noeritreretiny hitondrany fiainana na dia efa teo alohany ary le fahasoavana magaga dia mbola tsy niova foana izy so ihany fa nisy mpanompo anankiray tao nasa na vita nananatra azy tompoko raha hoy ny mpaminany zao nataonao dia ho sitrana ianao mova tsy tokony nanaiky azy ve ianao raha nilaza izy hoe misy ty ao amin'ny rano Jordana dia adio amin'ny apokanao ianao dia rehefa nandinika kely izy dia tonga saina dia nanapa-kevitra hoe eny ary hisitrika ao amin'ny rano Jordana ao dia rehefa nisitrika izy dia hoy ny baiboly nositranon'Andriamanitra izy ka ilay nofiny le tenany enky ny aretina boka sitrina miala somatsara ary sitrina somatsara izy ary ny nofiny hoy ny baiboly verina toy ny nofon-jazakely indray ka ina moa tena tiako ambara amintsika riavana mitaona antsika aho ino ny teny rehetra voalaza anaty ity baiboly ity ny teny nataon'Andriamanitra ary indrindraindrindra ny akatoy zany fa zay mino sy makatoy ihany no ahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany ataovamaina mafy be ataovamaina mafy be halleloia ary androany aho dia mampahafantatra antsika fa raha misy olona tokony ho sambatra indrindra mandritra ny fahavelomana eto ambony tany ity dia isika izay mino ny teny voalaza ty baiboly ity ary makatoa zay voasoratra ato tena possible riavana ny ahasambatra antsika amin'ny tetony ity amen amen normal beka ny mahasambatra antsika satria ataon'Andriamanitra mpandresy avokoa isika rehetra zay mino teny voalaza nyity baiboly ity sy makatoa azy malonandre olana sy reo ady atrena amin'izao vaninandro misy antsika izao aoko fantatsika rehetra fa efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany isika ahoana ho Paoly apôstôly efa imbe dia biany no nitondra nyity teny ity mba tiako fantatrao tiako azonao hoe zany ny zavatra tsy maintsy atreny eto ambony tany any aparany ihany olona Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany dia isy andro mahory isy fahasarotam-piainana any aparany ihany zany hoe
amin'izao vaninandro dia avintsika izao. Zany ny zavatra hitranga eto. Ny antony efa rombotra ny devoly, efa tena tetra dia tetra izy noho ny fahafantarana hoe kely sisa ny andro ahafahany manao mission eto ambony ty tany ety. Fa zao ny azo antoka ry havana, raha tena mino voalazan'ny baiboly ianao, raha tena mankatony tena ataon'Andriamanitra voasoratra ao anaty baiboly ety ianao, dia ho avan'Andriamanitra, ho ataon'ny mpandresy, ho ataon'ny mpandresy, na dia mafy be azy ny olana sy ny ady atreanao, tsy maintsy avoaka n'Andriamanitra mpandresy ianao, tsy maintsy. Halleluja! Ahoana hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany toko dia 12 andiny 7 tena misaotra an'Andriamanitra ho Paoly. Ianareo ihany koa tompoko mba tena hisaotra an'Andriamanitra, satria tsy haintsika ny mivoaka mpandresy manoloana ny olana sy ny ady misy amin'izao vaninandro zao. Ho tapidalaka ilay ihany isika raha ny herin'ny tenantsika no antsika manohatra andreo olana sy ireo ady misy amin'izao vaninandro zao. Za manokana tena misaotra an'Andriamanitra ho Paoly, satria resy lahatra ary rehefa hitako ny nataon'Andriamanitra fa izy mihitsy no mitratsetra eo amintsika olon'Andriamanitra ary mamoaka antsika ho mpandresy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra mpandresany ianao, ho ataony mpandresany ianao, asioteka mafy be. Nahoana moa no tsy ho sambatra ianao raha mivoaka mpandresy tokoa, satria ny olona rehetra ika amin'izao vaninandro misy antsika izao dia tena azo lazaina hoe babababa, verevitra, tena matsapatapidalaka le hoe aiza ny lalako ambany. Fa ianao kosa no Jesosy ao anatinao, no ny finoanao ny tenin'Andriamanitra rehetra voalaza ao anaty baiboly ity, no ny fankatoavanao azy. Raha tena volan-kato tokoa ianao dia ho raisan'Andriamanitra tanana ny fiainanao, tsy takatra ny sainao, ataony mpandresy ianao. Amen. Tsaroko misy faminaniana izay nambaran'ny baiboly ao amin'ny bokyny Malakia ao. Olona faminaniana, iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ambarako aminao i Andriamanitra ho tonga tany lemaka mora foana ialohan'ny Zerobabela ianao, tsy amin'ny alalan'ny heriny, tsy amin'ny alalan'ny herin'ny Zerobabela, fa amin'ny alalan'ny fanako i Andriamanitra. Zany hoe tena possible zany isika amin'ny taona ity hoe atsapa fahasambarana be mihitsy. Amen. Ka na dia tahaka ny tendrombohitra goavana azy le olana, le ady atrehana ankehitriny, tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao ianao, fa lola herin'Andriamanitra miasa. Amin'ny anaran'i Jesosy hivoaka mpandresy ianao, hivoaka mpandresy ianao, asioteka mafy be. Amen, amen, amen. Sambatra be ihany koa ianao satria nahoana no ianao mino zay lazain'Andriamanitra ao anaty baiboly ity, no ianao vonina ny akato azy. Raha tena andeha arak'izay tokoa ianao, misy mantsy ny olona aloha miaina fa tsy mandeha, miaina fa tsy makato. Ka raha mino ianao dia mandre ianao ary makato, dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana sy fanambinana lehibe mihitsy ianao. Zany ake tsy teny noforoporonina na teny entina mampahiranareo fotsiny, fa tena teny naloaka vavan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy vadika amin'ny teny nambarana, fa tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay nambarana. Antoke vakina ilay Deutéronomie toko 7:20 andiny 1:2 toy izao voasoratra: raha mihaino tsara feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina nanaraka ny didiny rehetra. Raha mihaino tsara le feon'Andriamanitra ianao ka hitan'Andriamanitra fa vonina andeha araka ny teniny, dia zao no toa an'ilay teniny:
dia ho asandra Jehovah Andriamanitra ao ho ambony firina rehetra amin'ny tany ianao. Amen. Ary ho toka aminao soazonao zao fitahiana rehetra zao raha mihainy feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Tena ho asandratr'Andriamanitra ianao e. Vita ny manandratra anao. Vita ny tompoko. Amen. Tsy hainao ny manandratra anao ho ambony dia ambony fa hain'Andriamanitra. Ka ataovy resy lahatra Andriamanitra fa ianao ilay karazan'ilay olona vonona hiainy teniny ary akatozy alazaina. Amen. Jeroko fa volombelona aminareo fa tahaka manokana tsy indray mandeha na indroa no misaotra an'Andriamanitra fa efa amanjato ny angambany. Na ao atokantranonay matorotoro ambofandriana dia matsiaro ny tantaram-piainana fahiny dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra azy aho hoe tompo tena tsy avy amiko zao toerana metranao azao fa resy lahatra fa ianao mitondra ho amin'izao. Misy fotoana indray mitondra fiara eny an-dalana dia matsiaro ny tantaranay fahiny satria izahay izao dia tena ambany tanàna mipetraka, tena amin'ny tanàna ivo ary ny aina atao anatin'ny fantrana, ny aina atao anatin'ny tena hoe fahasairanana satria noho ny antony manokana fahafantarako azy aloha asina devoly namely ny ray aman-dreninay le izy dia tonga nahantra be mihitsy ny ray aman-dreninay, tena nahantra ary tsy mihina zahay raha ohatra ka tsy nahita sasalamba mamanay na tsy nahita pasoka, tsy mihinana maraina, tsy mihinana atoandro, tsy mihinana hariva fa rehefa mba mahita izy dia mba misakafo kely zay ny hariva. Amataonana ny aina tamin'ny fiainana tahaka izany izahay dia eny am-pandehana mitondra fiara dia hozako hoe misaotra Andriamanitra satria tsaroko ireo olona niara-nolona taminay tamin'izany mbola velona ny sasany hoe Jesosy io mbola andry zareo dia tataka izao mbola toerana misy azy ireo. Tsaroko ireo fianakaviany sasany mbola andry zareo dia mbola tahaka izao ny toerany manaka ankehitriny fa zao kosa Andriamanitra jereo nge tondra fiara tahaka izao dia fantatro hoe tsy avy amiko izany na inona ezaka nataoko tsy ho tonga amin'izany fa tsapako Andriamanitra nitondra ho amin'izany. Zay matoka misaotra sy mankasitraka azy. Amen. Ka isika rehetra toka eto tena possible hoentin'Andriamanitra amin'izany. Tian'Andriamanitra ho tsapanao hoe sambatra be anao amin'izao maolon'Andriamanitra anao zao, amazanak'Andriamanitra anao zao. Ho tanteraka amin'ny tetoana ety zany asoteka farazay mafy Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve sambatra be ihany koa ianao satria ny olona izay mino ny teny nataon'Andriamanitra ao anatyity baiboly ity ary indrindrindrindra makato azy dia ho ataon'Andriamanitra tsara fiafara izy. Nalahelo be nge Andriamanitra raha nahita ny Adama sy Eva zay voafiga ny devoly ary lavo ny devoly satria Adama sy Eva ilay olombelona no arian'Andriamanitra voalohany dia nomanin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana sambatra mandrisy ny androm-piainany rehetra. Zay no antony natonga azy rehefa noarian'Andriamanitra dia napetraka atao amin'ny sahedeny le toerana tsara indrindra misy ny ampy ary tsy vitan'izany fa raha dia efa napetraka atao amin'ny sahedeny misy ny ampy aza izy dia mbola nitsofin'Andriamanitra rano ary Andriamanitra nitsodrano azy ireo hoy ny baiboly. Tian'Andriamanitra ho fiaina-tsambatsambatra ny fiainan'ny olona zay noarian'Andriamanitra. Kanjo moa voafiga ny devoly ry zareo, lavo ry zareo. Nalahelo nge Andriamanitra tamin'izany nalahelo izy fa izao tateoriana tapa-kevitr'Andriamanitra fa dia amerina ny olombelona hoe ho amin'ny indray ho amin'ilay programmany tany am-boalohany. Inona tian'Andriamanitra atao
tiany isika zay efa tonga ho aminy, isika zay manompo azy, tiany isika ho tsara fiafara. Ka androany zao ny fanentanana anentanany ianao, minosy zay rehetra teny voalasan'Andriamanitra ao anaty ty baiboly ity araka toavy zany, fa ho asandratr'Andriamanitra ianao. Fa volombelona zany i Abrahama. I Abrahama teo fiainany tany aloha fa iny mpanompo sampy be mihitsy, tena mpanompo sampy, taranaka mpanompo sampy. Fa tonga saina izy tsy mahavoavonjy ahy ty sampy ity, tsy mahavoavonjy ahy ity, fa hitodika amin'Andriamanitra ilay naharilanitra sy ny tany ao. Ary ny fahafantarako azy a, tsy hoe i Abrahama no nahay nitodika tamin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy namangy azy hoe aoka hitodika aty amiko anao, aoka hanompo ahy ianao. Ka rehefa todika tamin'Andriamanitra i Abrahama, nanompo an'Andriamanitra, dia naran'Andriamanitra maso ny fiampianana. Dia faly be mihitsy Andriamanitra hoe tena lehilahy mahafinaritra ahy ity, lehilahy mino zay lazaiko ity, lehilahy makatoy zay teneniko ity. Profon'izany no testen'Andriamanitra izy indray andro. I Abrahama, omeo azy zanakao ilay tokanao, le tena tianao indrindra, atao fanatitra ho ahy any tendrombohitry Moria. Tena fitsapana faran'izay mafy be mihitsy zany a, hoe zanakao ilay tokanao le tena tianao indrindra, omeo ahy atao fanatitra any tendrombohitry Moria. Fa nasehon'ny Abrahama hoe mino anao ao Andriamanitra, ary makatoa zay lazainao ao. Dia nekiny teo Andriamanitra no nahita hoe tena lehilahy miavaka ty lehilahy ity. Zay no ato natokan'Andriamanitra nanao fianianana, fa dia na ho tahiko tokoa ty Abrahama ity, ho tahiko ny taranana. Andonka vakitsika ny voalaza Genesis 2:20 sy 20 aloha. Fa niantso azy la anjely Jehova tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ao, ary kosa izy inty ao. Dia hoy izy, aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako sao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy naorovanao tamiko zanakao dia nilatokanao. 20. Dia niantso any Abrahama fandrony any an-danitra ilay anjely Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao, dia hitahy ianao tokoa ao, ary amaro dia maro ny taranakao ho takan-kintana eny amin'ny lanitra sy ho takan-fasika zay namoron-dranomasina, ary ny taranakao azo ny vavady ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahiana firina rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo rehetra zay tonga eto ka manana an'Andriamanitra velona anatinareo, vonina niakatoan'Andriamanitra, vonina andeha arak'izay angatan'Andriamanitra amintsika, ho tahina tahaka any Abrahama anetsika rehetra, ho tanteraka amin'ity taona ety anezy zany. Amen. Fa ny lehibe indrindra dia ity, rehefa hitan'Andriamanitra fa mino zay no lazainy ianao, makatoy zay lazainy ianao, mandeha araka ny teny ianao, dia omenantsika le fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ao an-danitra. Efa loha-bava tahaka izao mantsy Jesosy, ary zany teny nataon'i Jesosy zany dia ho an'izay rehetra mino ary mivonina miakatoa zay lazain'Andriamanitra. Ho Jesosy, Jaona 4:20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 1. Aza malahelo ny fonareo ho Jesosy, tena minoan'Andriamanitra ianareo. Ao an-danitra ao misy toerana maro efa nomanin'Andriamanitra ray ho anareo. Zaho io andeha ho Jesosy, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, ary ho avy indray ka haka anareo. Zany hoe Jesosy io zany mbola ho avy, ary miandry ny fiavintsika io. Dia haka anareo aho ho Jesosy, ka ny amin'izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Tsy ny olona rehetra mitondra titra hoe kristianina na mpivavaka akory no tonga somatsara n'izany toerana izany, fa ireo olona izay tena hoe mino an'Andriamanitra sy ny teniny, ary hitan'Andriamanitra fa vonona miakatoa zay lazainy. Zay no antony natonga Jesosy
mazava ny teniny matitiko fa fito andininy fa 20 hoy izy tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra inona sitrapon'Andriamanitra ianao mino zay nolazainy ianao makatony teniny ianao mampiatra ny teniny rehetra amen dia itiny misy torohevitra anankiray tena mila hijoroantsika hatramin'ny farany amin'izao vaninandro zao a dia miasa mafy ny devoly manao zay anelingelenana ny olon'Andriamanitra rehetra sy zanak'Andriamanitra rehetra izy mba tonga ny olon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra tsy oliana ny akato an'Andriamanitra sy ny teniny tena manelingelina antsika mihitsy izy mba tsy handehanantsika amin'izay lalana izay satria fantatry ny devoly tsara mihitsy hoe raha reto vavaka ireto no mijoro tsara mino zay lazain'Andriamanitra makatoy zay tenenin'Andriamanitra ary tsy matahotra ny andeha araka ny voalazan'Andriamanitra tena ho tafity retolondreto tena ho tafity retolondreto fa soavana amin'ny karazany no raisiny retolondreto ary ho sambatra be izy amin'ny tetony ety dia sakatsakany ianao elingeleniny ianao ary manana fomba fiasa matipaika mihitsy ny devoly a anatanterana zany mission zany a ina moa no anto matonga mpino ame ohatra tsy masa manao mpafolokarena matahotra manao mpafolokarena na dia efa hitany ho anatin'ny baiboly ary le teny ary na dia efa reniny sofa matetika atao mpanompon'Andriamanitra toroteny le teny satria le devoly mihitsy manafika azy tandremo ianao mbola sahirana ianao mbola tako zao raha mivolanao hoe tananao banganao anaovana mpafolokarena aza mieritreritra ianao fa ho afabela amin'ny otrosa io a aza mieritreritra ianao fa ho tavavoaka amin'ny olana arabola io a tena hainy mihitsy ny manafika ny saina maneritreritrytsika olombelona tsika pino dia maro no voataonany devoly ho amin'izany zay matoka mampahery hoe mila mijorotsika mila manao defitsika ahoana ho ny apôstôly jakoba toko voalohany andiny 20 aoko mpakatony teny ianareo fa tsy hoe mpihainy toroteny fotsiny na mpamaky baiboly fotsiny aoko mpakatony teny ianareo mba tsy voafitaka ianareo mba tsy ho isan'ny olona mamita tena ianareo io voasoratra io no sandrindra riavana androany zao ny afatr'Andriamanitra ambarantsika rehetra ama olon'Andriamanitra antsika rehetra mino andreo teny voalaza ato anaty baiboly ity ianao ary ekeo sy ankatoavy zany teny zany ary ambony zany aoka anaja an'Andriamanitra ianao ary toetra olon'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra mandrakarivo amen amen ohatra anankiray omeko anareo ity ama olon'Andriamanitra atsika ama zanak'Andriamanitra atsika dia aza manota intsony ianao ny tsy fankatoavana ny teny matsy ny tsy fandehanana araka ny teny ataon'Andriamanitra amin'Andriamanitra dia manota le olona hitatsika tantarany Damasefa zareo nge tsy hoe nijangajange zareo nge tsy hoe nangalatra ina moa zavatra ho angalarina zareo nge tsy miaina tahaka fiainan'ny mpanota ankehitriny fa ina nataony tsy nino zay nolazain'Andriamanitra izy tsy nakatoa tsy nandeha araka toromarika nomen'Andriamanitra azy izy dia tafiditra ao anatin'ny klasin'ny olona nanota tamin'Andriamanitra ka isika tonga eto aza manota intsony le fiainana teo aloha moa hoe mangalatra manompo sampy misantosantoka ratsy fitondran-tena reny zany a aoka tsy hita eo amin'ny fiainanao intsony ny fonao ny toe-ponao ny fiampiananao hita hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mandeha araka zany intsony ianao ary ankoatra zay a manoloana ny tena ataon'Andriamanitra dia asehoy
fa ianao dia vonina anaiky an'Andriamanitra sy ny teniny. Amen. Tena porifoy ny maha-olon'Andriamanitra anao sy ny mahazanak'Andriamanitra anao. Amen. Ny antony rehefa tsy manota ianao dia hitondra anao ho amin'ireo fahasoavana no tany saiko tery aloha Andriamanitra. Ohatra, ho avoaka no mpandresy ianao dia lasa olona sambatra. Ho taina sambilina ianao dia lasa olona sambatra. Ho asandratr'Andriamanitra ianao dia lasa olona sambatra. Ho ataon'Andriamanitra tsara fefary ianao dia ho tsapanao hoe sambatsambatra mihitsy aho zany. Amen. Fa raha mbola manota kosa ianao na inona karazana fahotana mbola lanjainao dia ireo no manakana ny fahasoavana tsy ho tanteraka amin'ny fiainanao. Ataoko fa efa hainareo tsara ny voalazan'ny Isaia toko fa 9:10 andiny voalohany sy faharoa. Hoy Andriamanitra hoe zaho nge manatanana mahavovotsy anareo e. Ny sofiko nge ka maheno ny fitarainanareo, maheno ny vavaka ataonareo e. Fa saingy kosa noho ianareo mbola manota, mbola milanja ota dia tsisy azoko atao. Andiny faharoa, fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina tavana aminareo ka dia tsy mihaino izy. Rehefa tena mandinika ny zava-misy aho ao amin'ny brako ao na io mpivavahana dia mahatsapa hoe tena io fiainana manota io mihitsy no fototra matoka ny fiainana kristianina tsy tena miavaka eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tahina ihany izy fa sombitsompitahina. Mety ihany natao fa sombitsompimpiainana mety. Misy fahasoavana raisiny ihany fa sombitsompy ny apahana. Kanefa tsy izay mihitsy tian'Andriamanitra itoranantsika fa tena 100% miavaka isika tsy mitovy amin'olo zao tontolo zao. Amen. Tena hoe miavaka, tena hoe miavaka amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo zay tapa-kevitra hiala ny fahotanana izy zany. Amen. Dia mikasika any amin'ny fiainana manoto ihany tena tsy mety amin'Andriamanitra ry havana. Ny mahita olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra mbola manota na hoe mbola milanja ota, tena tsy mety aminy. Zay nge ny antony natokany Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako natokako. Omeko fa amin'ny alalan'io zanako natokako io no aminjeko ny oloko ho afaka amin'ny fahotana. Hitako i Andriamanitra ny olombelona, haiko ny toetrany, fa tsy mahay manala ny tenany amin'ny fahotana izy. Tsy mahay manala ny fiainany hiala amin'ny ota izy. Misy faminanina izay nampitonian'Andriamanitra Jeremia-paminany. Zao voalaza zao, moa mahova ny odiny va ny Etiopiana ary mahova ny sorany va ny leoparda. Raha izany dia afaka manao tsara ianareo izay zatra manao ratsy. Ny Etiopiana manana ny lokon'ny volokodiny izy. Tsy afaka manova ny volokodiny mihitsy izy hoe ho taka ny volokoditra sinoa na taka ny volokoditra vazaha. Ny leoparda biby misoratsoratra tsy afaka manova ny volokodiny ho fotsy ranoray na ho mainty ranoray. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny olona zatra manota tsy afaka miala amin'ny fiainana na zatra azy izy. Dia hoy Andriamanitra, omeko ny zanako. Dia io zanako io no nafaka ny olona amin'ny fahotana. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe zay rehetra olona tonga ao amin'Andriamanitra dia tsy manota intsony, tsy milanja ota intsony, ahafahan'Andriamanitra mitondra azy ho amin'ny fahasoavana be mba ho sambatra izy mandritra fahavelomany eto ambony tany. Matitoko voalohany 9:20. Ary ny nahaterahany Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria reny Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa ny toe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tia hanala baraka azy dia nikasa metraka azy mangingina. Fa raha mbola nisainy izany izy, indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny nofy ka nanao hoe: ry Josefa, zanak' Davida, aza matahotra pakatra amin'ny Maria vadinao,
fa ny zaza ho kibony dia avy amin'ny fanay masina. Ty le tiako ambara. Ka hiteraka zazalahy Maria ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zay mihitsy zany le tanjon'Andriamanitra, hanafaka ny olombelona zay manompo azy ho afaka amin'ny fahotana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Amen. Manamafy azany ny voalaza Petera voalohany toko 2:20. Ary Jesosy tondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fo velany amin'ny famarinana. Rehefa tonga dia debotany Jesosy, tena tolotr'Andriamanitra ray atao sorona teo ambony hazo fijaliana. Mbola dingana lehibe hafa ihany koa zay a. Mbola dingana lehibe tanjon'Andriamanitra dia hoe ny fahotan'ny olombelona mihitsy no esorika. Ary Jesosy tondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo fijaliana. Tamin'izy no kapoana teo ambony hazo fijaliana, tamin'izy no vonoana teo ambony hazo fijaliana, tamin'ny alalan'izay ny fahotan'ny olombelona rehetra vela teo ambony tany ity dia netiny daholo. Netiny daholo. Ka amin'ny fotoan'andro iverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Ary inon'ny olona ny Jesosy ho zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Manomboka amin'ny fotoan'andro andraisan'ilay olona ny Jesosy ho ao anatiny. Avy hatrany eo ihany dia isy herin'Andriamanitra hanafaka ilay olona amin'ny fahotana. Tena hoe hanala ilay fahotan'ilay olona tsy hoe ho amin'ny intsony. Tanjon'Andriamanitra mba tonga an'Andriamanitra afaka hanome andreo karazana fahasoavana izay mitondra ny fiainan'ny olona mandritra fahavelomana ety ambonin'ny tany ety ho sambatsambatra. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Halleluja! Halleluja! Ka averiko indray zany le nambarako tery aloha hoe tsy mahazo manota mihitsy isika olon'Andriamanitra rehetra, isika zanak'Andriamanitra rehetra. Zanakely no antony mahatonga an'Andriamanitra namebaiko fa zay rehetra tonga amin'i Jesosy dia atao batisany rano indray. Zany hoe zay fomba rehetra mba tonga antsika tsy halota dia nataon'Andriamanitra daholo. Atao batisany rano ianareo mba tonga anareo tsy hanota intsony, tsy hilanja ota intsony. Andao vakitsika ny Romanina toko 9:1 ka hatramin'ny 9:30. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika eto Androndrakely hitombony fahasoavana? Tsia, sanatria izany ho Paoly, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy indray. Ataontsika ahoana? Pino? Olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra hoe mandrika ankehitriny dia mbola velona amin'ny ota io ihany. Ataontsika ahoana? Zay voasoratra io 9:7. Tsy fantatra rehefa fa naiza izy isika nefa natao batisa ho ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho taky nanangana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Jesosy maty mitondra fahotantsika ho le Petera voalohany toko 2:20. Tena levina Jesosy ary dia nalevina miaraka tamin'ireo fahotantsika izy. Nitsakana avy-tao-pasana Jesosy fa le fahotantsika zay nalevina miaraka taminy najanona ao am-pasana. Ka rehefa atao batisa ihany koa isika dia asika ao anaty rano ho alevina ao anaty rano. Dikany hoe batisa matsy fandevenana, alevina ao anaty rano. Dia rehefa voaka avy ao anaty rano isika, ny fahotantsika mijanona ao anaty rano fa ivoasoratra io mitsangana ho amin'ny fiainana vaovao isika. Amen. 5. Farana presana tamin'ny erika fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa toetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny animbana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Tena vetikevitra amin'io zany dia hoe tsika zany tsy tokony hanompo ota intsony, tsy tokony ho andevozy ny ota intsony, tsy tokony ho gejain'ny ota intsony
zay zany le tena hoe tokony ho fiainan'ny olon'Andriamanitra sy fiainan'ireo olona efa tonga zanak'Andriamanitra. 7 fa zay efa maty afy dia afaka tamin'ny ota. Ary raha miara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny kosa isika. Ary fantatsika fa rehefa antsakana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny haveloma kosa dia velona ho an'ny Andriamanitra izy. Aroko tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'ny Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza velona ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anaranareo filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota fiadiany tsy famarinana, fatolorany tenanareo ho an'ny Andriamanitra toa ny efa maty ny efa velona, ary momba ny tenanareo fiadian'ny famarinana ho an'ny Andriamanitra. Mahazava be daholo zany teny rehetra dikany dia izao tsy mahazo manota isika kristianina. Tsy mamendrika ny olon'Andriamanitra ny fiainana manota riavana malala. Ary manatsiny amin'ny Andriamanitra isika raha ohatra ka mbola mitoetra ho manota. Tena manatsiny ary ho maro be amintsika mindrisy fanantenana. Reo karazana fahasoavana efa nomanin'Andriamanitra ho antsika ho iao amin'izao fahavelomantsika izao, tsy ho tanteraka fiainanao raha ohatra ka mbola manota ianao, satria le ota aminao zay mbola lanjainao ny manakana an'ireo fahasoavan'ireo tsy ho tanteraka. Mety misy fahasoavana ihany tonga aminao fa apahany, bitika, sombitsombony, kanefa tsy izay mihitsy no voman'Andriamanitra ho antsika, fa tena fahasoavana be ka hiavaka amin'ny olona izao tontolo izao tsika. Ina mampiavaka atsika ao anatin'ilay andro farany, misy fahasarotana, misy fahoriana, dia tsika kosa miavaka, tonga sambatra be. Tanteraka aminareo izay manao amen zany. Dao mbola hiteka ihany isika rehetra. Amen. Dia andeo vakintsika ity baiboly ity, Josoa 7:7. Andininy voalohany. Zao ny voasoratra. Fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voaozina, fa Akana, zanak' Karmi, zanak' Zabdi, zanak' Zera, avy tamin'ny fireneny Joda, naka tamin'ny zavatra efa voaozina ka dia nirehetra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehovah. Araka io teny io fa rehefa avy eo vakentsika ny tohany. Teny am-pandehanana ho any amin'ilay tany todradrono sy tantely, dia tsy indray mandeha na indroa ireo zanak'Israely no nifanena tamin'ny fahavalony, fa imbetsaka. Ary nataon'Andriamanitra nandresy foana ary zareo tamin'izany. Faly be nge zanak'Israely tamin'izany nandresy, orakoraka nge ny fiain'izy ireo tamin'izany satria nandresy. Kajo tamin'ity indray mandeha ity, tonga tao amin'ny tanàna anankiray ry zareo. Ay no anara'ilay tanàna, tanàna vitsiponiny, tanàna kely. Dia hoy ireo mpandinga, zao ry zalahy, aza manahirana vahoaka isika, fa tanàna kely, ny mponina vitsy, aoka olona takizao isa ihany no andeha hanafika, fa mora amintsika mandresa azy ireo. Ny Andriamantsika momba antsika raha teo. Dia nanafika ry zareo, kanjo, hoy ny baiboly hoe resy. Resy! Nalahelo Josoa tamin'izany, nalahelo. Nitomany izy, dia nivity mihitsy ny lambany, entina manambara tamin'Andriamanitra hoe fa inona loatra zao zavatra manjoana izao. Dia nalainy lavelony, nalainy le vovoka natsipony teny ambony lohany, tahaka an'ireny olona vonin-kaisoa reny, tahaka an'ireny olona lasa-daly reny mihitsy izy. Dia nalahelo be Andriamanitra. Josoa, fa maninona anao manao an'izao? Aleo tantarako aminao sy ambarako aminao marina, fa tao amin'ireo zanak'Israely olona tarianao, nisy olona nanota tao, ka satria nanota izy dia tsy afaka hiaraka aminareo aho. Zao mantsy ny tena nataon'Andriamanitra tamin'izany. Rehefa avy miady ianareo ka mandresy, dia ahita volamena be dia be ianareo, ahita volafotsy be dia be ianareo, ahita zavatra sarobidy. Tandremo, tsy alainareo fanananareo akory ireny, fa eto ao an-tranon'i Jehovah.
ny fakanareo andrea ny fanananareo mira mampitra ozina ho anareo ianareo. Zay le tena nataon'Andriamanitra. Ndao vaketsika ny 15. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, mitsakana nahoana no miakoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko zay nandidiko azy. Fa efa naka tamin'ny zavatra voaozana izy sady nangalatra sy nametaka koa ka nataony ao amin'ny entana. Io voasoratra eo 2:20. Koa tsy mahajany ao alohan'ny fahavalony zanak'Israely. Miambohy alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levonina, tsy ho eo aminareo zavatra efa voaozina. Mitsangana ry Josoa, mana masina vahoaka ka laza hoe mana masina ny tenanareo mandra-pamaraina. Fa zao lasain'i Jehovah Andriamanitra Israely, eo aminao misy zavatra efa voazina ry Israely eo. Koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panasitrareo zavatra efa voazina tsy hoe ho aminareo intsony. Voasoratra, tsy afaka hiaraka aminareo intsony aho no ianareo mbola manota, milanja ota, mitahiry zava-boaozina. Normal be raha resy zareo. Ka amin'ity taona ety masontsika hita, sofintsika andre fa isy fasarotana. Tena isy fahoriana. Fa izao efa nioman'Andriamanitra amoaka antsika ho mpandresy. Efa nioman'Andriamanitra hitondra fitahina sy fanambina ho antsika foana. Efa nioman'Andriamanitra hitondra antsika ho amin'ny fiainana misandratra. Efa nanomana izy hitondra fiainantsika ho amin'ny fiainana tsara fiafara. Fa zao mitandremo, aza manota ianao. Aza manota ianao. Na ino karazana fahotana, aza manota ianao. Amen. Aza manaiky voasariky zany fiaina manota zany mihitsy ianao. Amen. Amen. Azafady eo tompoko, izy aminareo tonga eto no maniry hoe amin'ny taona ity dia ho avan'Andriamanitra izatsaka amin'ny tanana. Ampidino ray. Izy aminareo izy tiandray fahasoavana mba ho sabatsabatra amin'ny taona ity atsaka amin'ny tanana. Dia ampidino ihany. Izy aminareo aza izy ny vonina hijoro tsy hanota mihitsy amin'ny taona ity fa hijoro ho masina ho an'Andriamanitra voatokana ho an'Andriamanitra atsakany ihany tanana. Bravo be, andao hiteka ho an'Andriamanitra isika. Noho izany mitona antsika rehetra ao, andao hanao fifonana sy fibebana isika. Andao hanao fifonana sy fibebana isika. Andohalika isika rehefa avy eo, andohalika hivavaka. Dia ataovy fifonana sy fibebana. Raha natsapy ianao hoe tena mbola nanota, mbola nilanja ota, ary mbola mpanompo ny ota mihitsy aho. Kanefa ianao olon'Andriamanitra, kanefa ianao zanak'Andriamanitra, andao hifona sy bebaka. Ary manoloana andreo tenin'Andriamanitra tsy nankatoavinao dia andao hifona sy bebaka ihany koa isika. Ohatra miteny tsy nankatoavinao, ohatra izany fa ianao no tena malala fempiainanao. Ohatra ny fonao dia misy fankalana foana, ota izany. Ny fonao tsy mety mamela heloka, ota izany. Ianao tsy mety mifakazo amin'ny namanao mpiara-mivavaka aminao, ota izany. Be dia be mihitsy ireo zavatra tsy ampotsika ataontsika fa ota amin'Andriamanitra ireny. Dia ho mpivavahana hanao fifonana sy hanao fibebana isika. Ary indrindra manoloana ny tena ataon'Andriamanitra dia andao hibebaka isika raha tsy pakatoy ianao hatramin'izay. Andao hifona, hiala, asa misy manamaritena mihitsy na dia indray mandeha iazy. Amen na. Manaraka izany olona lo hevitra tery aloha tsy mivadika amin'ny teny naloky ny vavany Andriamanitra. Satria tsy ho tanteraka zany ny teny nataon'Andriamanitra. Zay tokoa ry havana ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Tsy zanak'olombelona Andriamanitra ka andainga, tsy zanak'olombelona izy ka nenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy ho efaina, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Ary ny anjely Gabriela moa dia efa nilobava fa tsy ho tanteraka zany
ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Ka anisan'ireo teny tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka amin'ny tetony ity dia ilay teny voalazany ao amin'ny Isaia 7:7-20. Zao le teny ao: ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoka sy matanteraka saina tolotry ny hirako aho. Andriamanitra efa nilobava, safidy le izy, efa nilobava hoe ny teny zay ataon'ny mpanompoka dia toaviko, ny saina zay efa nomeko ny mpanompoka ka no tanterahany dia ho efaiko ho tanterahako. Mahazava be Isaia 7:7-20. Zany hoe raha miteny ny mpanompon'Andriamanitra, raha mamotsitra teny ny mpanompon'Andriamanitra, raha mitondra tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra izany, tsy maintsy ho tanterahany zany. Zay ny dikan'io teny io. Manamafy an'izany ny teny nataon'i Jesosy Matthieu 20:20. Ho Jesosy: na inona fehezinareo ety ambony tany ekeny dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany ekeny dia ho vahana any an-danitra. Tsaronareo tsara fa tamin'ny fiandohan'ny taona nitsodrano ho anareo ny tenako, namotsitra teny ho anareo ny tenako. Dia arak'io Isaia 7:7-20 mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana anareo amin'izay fotoana izay. Amen. No zany mino fa marina ary tsy maintsy tanteraka ny teny nataon'Andriamanitra voalaza ao anaty baiboly ity. Anisan'izany Isaia 7:7-20. Mino an'izany ianao. Zany hoe na inona mety hoe olana na ady atreanao ankehitriny, na izay zavatra ratsy efa miseho ny fiainanao dia aza matahotra ianao, aza miroro-saina ianao. Faraka ny teniko teo hoe manana finoana fa no ilay teny Isaia 7:7-20 dia tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy voatay ianao, satria efa nitsodrananao ny mpanompon'Andriamanitra, satria efa namotsitra teny ho anao izy. Zay rehetra mino an'izany dia akatahako hiteka mafy be. Atao vohatra tsara ho antsika ny tantaran'i Jakoba. Hoy Jakoba, joro vavolombelona izy, impolo niova tamin'ny karamako Labana, fa tsy nasakana ny fitahinana nomen'Andriamanitra izy. Impolo niova, nambakaina imbetsaka aho teo amin'ny famelomako tena, fa tsy mety resy mihitsy aho. Amen. Ndao vakina nge ny Genesis 1:17. Fa ny rainareo efa namitaka ary efa nanova karamako impolo, nefa tsy naveren'Andriamanitra tonga loza tamiko izy. Genesis 1:17. Tsy Andriamanitra tsy mendrika hohona azo na dia kely akory aza aho tamin'ny famindraponao rehetra sy ny fahamarinana rehetra zay nataonao tamin'ny mpanomponao, fa tsy tondrona inona raha tonga teto amin'ity tanàna ity afa-tsy ny teko ihany fonita ty Jordany ity, nefa kehitriny efa tonga tobo roa ao. Riavana, zay mihitsy ilay fiainan'i Jakoba. Be dia be mihitsy ny zavatra ratsy niatra taminy. Impolo niova hoy izy, nanova ny karamany mpampiasa azy, fa tsy voasakana fitahin'Andriamanitra teo aminy. Na nehoan'Andriamanitra faratsy toetra izy, imbe dia be no nambakaina, fa tsy nety resy mihitsy izy. Satria nahoana? Zay ilay akony tsodrano nomena azy. Tsofony ray ny rano izy vao niala tao amin'ilay tanàna. Ary ity mampahery dia parazero aho izy raha tonga teto amin'ity tanàna ity. Fa ankehitriny saorako aniny niavondrindra, fa dia nataony manana ny ampy ao.
tak'izay ny tian'andriamanitra itondranatsika rehetra amin'ity taona 5 ity. Amen. Efa nitsofina rano ianareo tompoko, efa namitsorana tena ianareo tompoko. Amen. Dia tahaka itondran'andriamanitra Jakoba no itondran'andriamanitra atsika rehetra. Asio tehaka mafy be. Maro aminareo zao raha toka teto amin'ity toerana ity, lasa olon'andriamanitra ato tany am-boalohany dia para zéro. Tena tao anatin'ny tsosa, tao anatin'ny fahasaranana, resy minosy matoky. Raha nisandre olona natsodrano teto anao, raha nisandre olona mitsorana tena anao, ho toka tahaka ny Jakoba, tena toka tena tanana. Fa ankehitriny toka olona manana ny ampy, ho tanteraka zay manao amaina mafy be, asio tehaka fara zay mafy be. Alleluia, amen. Tsy mivadika amin'ny teny nataony Andriamanitra riavanao, ary tsy ho tanteraka zany ny tena loka vavan'Andriamanitra. Iavaka fiarantsika amin'ity taona ity, iavaka fiaranareo amin'ity taona ity. Asio tehaka Andriamanitra mafy be. Halleluia. Andao aritsika avy hatrany dia andohalika vavaka. Dia ireo zavatra ratsy rehetra toy ny hoe ota tsapanao fa miainanao na velanao olona nandefanao ibebao, ary toero hoe tsy anaiky an'izany tsony aho. Dia ankoatran'izany a, raha tsy pakatonteny anao hatramin'izay, oka akatonteny. Dia aorianan'izay vavaka rahantsika manao zay a, dia mbola misy fanentanana kely ho ataoko anareo. Tanjoko mantsy dia hoe amin'ity taona ity 100% amintsika iavaka. Samy mivavaka izy. Ny mpitarika fidiarana kosa tonga maka toerana ety anoloana.
aza misy manamary tena aza manaiky fitany devoly ianao andro ray lehibe ho atsika ny androandroany miatso atsika Andriamanitra miala amin'ny otanao fa tsy misy fitsarana eo ary ataovy fifonana sy fibebahana fa tsy misy fitsarana eo raha mahatsapana fa devoly no mamatra anao amin'ny ota misarika anao amin'izany mibeba toeriny devoly roay izy roay teneny le fanamanota hoe miala le fanan'izao tontolo zao miala toero izy aseho fa vonina ny anaiky sy akatoan'Andriamanitra ianao aseho fa vonina ny anaiky sy akatoan'Andriamanitra ianao toizy mivavaka toizy mivavaka toy zany mivavaka amangy anao ane Andriamanitra amin'ny alala zany ira vety anoloana ombany herin'Andriamanitra ombany herin'Andriamanitra Cool.
miazakazaka notrona nay fahatsarana miazakazaka manotrona fahatsarana toka miazakazaka manotrona fahatsarana toka nanompianako mitrafotana anjaka manoto miazakazaka manotrona fahatsarana miazakazaka manotrona nay fahatsarana miazakazaka manotrona fahatsarana toka miazakazaka manotrona fahatsarana toka nanompianako mitrafotana anjaka manoto miazakazaka manotrona fahatsarana toka matoky anao zay teo amin'ny fiainanay toko natoky anao teo amin'ny fiainana aza mbola mihezika mpandolina aloha ianao rehefa vita zaniry zany dia hivavaka manokana ho anareo ao isakiny miana misaotra tompo sosio misaotra tompo sosio angatako hoe ianareo ametraka amin'ny tananareo eo amin'ny fonareo andriamanitro misaotra ny amin'ny afatra zay nampitorianao aty eo ho an'ny fiangonanao naseanao fa tena tianay rehetra ianao ary vonina ny amela elokanay ny aminay rehetra zay tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana tsy hanota intsony ny rano Kristy Jesosy nalatsaka teo ampony azy fijaliana no entinao mamela elokanay ary entinao ihany koa manadio anay ho afaka miny tsy fahamarinana rehetra eo an-tananao ty fiangonana ity ary amin'izao taona diavinay izao no ahitany ny herinao miaso amin'ny fiainanay ka dia ho avoaka no mpandresy zahay malona ny olona sy ny ady mahasambatra anay zany hotahina sy ho ambininao zahay ao anatin'ny vaninandro sarotra mahasambatra anay zany ho avanao sy ataonao mandresy zahay amin'ny tetony ity ary ataonao tsara fiafara mahasambatra anay zany misaotra tompo ho araka izany tokoa ny fiainan'ny olona rehetra tonga teto androany hatramin'ireo namanay any an-tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana zao dia ho araka izany ihany koa ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerana daholo dia fanampy izay eno tsara ty tantaraiko aminareo ity kasy ny tantaran'i Josefa ilazako hoe tsy mivadika amin'ny tena loka vavany Andriamanitra ary tsy ho tanteraka zay rehetra nambarana tamin'ny fafito-ambin'ny taonany no nahita fahitana Josefa nanofy izy hoe name amboara tany an-tsaha izy dia nijoro ny azy fa ny amboaran'ireo rahalany kosa nitsangana nanodidina ny amboaran'ny Josefa vita zay faharoa mbola nanonofyana izy nahita fahitana fa ny masoandro sy ny volana ary nikentana 12 ny akoka teo anatrehana dia ory reo ralana dikan'izany nofinao zany ve zany dia hoe iakoka aminao zahay ianao zany no anjaka aminay ary na dia Jakoba ary dia niteny hoe zaho sy ny reninao ve zany iakoka eo anatrehanao fa na izany ary nitadidy an'ilay fahitana sy ilay nofy Jakoba misy tanjona tian'Andriamanitra iavianao hoe Josefa ho asandratra zay le tanjon'Andriamanitra tateoriana tsy nampozina naseon'ireo rahalahy ny ara-tsy-panahiny ny ara-tsy-toetrana dia nisamborony zareo Josefa dia natsipy teo anaty lavaka
ny tany zao dia ndo vonona io fa narovan'Andriamanitra izy mba tsy ho faty satria raha maty izy dia tsy ho tanteraka ilay zavatra nampahitan'Andriamanitra ny Josefa, ilay zavatra tian'Andriamanitra tongavana. Avy eo namidy tamin'ny olona sendra nandalo izy dia lafy Josefa. Dia le olona mividy an'i Josefa indray mbola mivarotra an'i Josefa ho andevo tao amin'ny Potifara dia andevo tao Josefa. Taty afara indray mbola nanehoan'ny olona afara tsy toeratra Josefa ka natonga azy nampangaina ho mpanao ratsy dia nalefa tanaty lavaka fanagadrana no manina ho tapana tenda. Fa Josefa tamin'izany rehetrarehetra zany tsy niemotra, joro tsara ho an'Andriamanitra izy. Be dia be mihitsy ireo tantara anaty ny Baiboly manambara fa tena ny joro tsara ho an'Andriamanitra izy. Vokany tsy mivadika tamin'ny tena loka vavan'Andriamanitra, tsy ho tanteraka tena ataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana farany lasa nasandra Josefa. Olona hafa firenena Josefa kanefa lasa mpanapaka ny Egypta. Tsy misy an'izany fa rehefa Andriamanitra kosa miasa tanteraka ny zavatra tahaka izany. Ary tamin'ny alala Josefa avitra Jakoba sy ny taranany rehetra no ireo mosary izay nisy tamin'izany fotoana izany. 17 taona tateoriana no tanteraka zany tantaraiko aminareo zany. Ino moa zany tiako hiaviana? Tandremo so dia tojo olona tojo zavatra saritra dia nivaky vina tonga aloha. Fomba ny devoly manakivy fa isika hoy ny Baiboly aoka androso foana, aoka androso foana ianao. Amen na aza manaiky vozogozona mihitsy ianao atao mandatsaka finoanao fa tsy andalo fotsiny taona 2025 fa mitetona ity ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra eo aminao. Ho tanteraka amin'izay manao amen izany. Andao maliatiaka mafy dia mafy isika. Amen. Zay zany ny fanentanana netiko anareo androany. Dia mialohan'ny amarantsika ny fotoana dia mampatsiahy anareo aho fa rapitso alatsinainy amin'ny eninora eto amin'ny enakatra fito misy ilay vavaka spesial nomena anarana hoe herinandro magaga. Tena mino ny fisian'io herinandro magaga io aho. Dia zay mahatonga amin'ny taona anareo amin'ny eninora tonga aza tara satria adiny ray antsika ny eto manao vavaka eto tonga avy ianao amin'ny eninora maraina. Dia amafisina fa ny fotoanantsika andavanandro mbola mitohy. Amin'ny talata zao mbola misy délivrance ho an'ny fo izay karakarain'ny pasteur Armand eto. Délivrance mikasiany amin'ny fo. Mila fana zany ny fo voafatotra. Ka dia arak'izay tonga avy ianareo. Alakamisy moa dia mitohy amin'ny 20 ora ny fotoanantsika. Zay zany fa dia marina fotoana isika. Dia ndraky dehibe zany tsy mbola voazara ary nanina tsy voazara teo azy. Andao tsika mbola hanao hira anankiray dia eo anatin'izay ho zaraina antsika n'ilay voaloha praky dehibe dia aza daholo ny mpanatrakitra rehetra mandroso. Fa ity misy fanamafisana kely amin'ny 20 sy amin'ny 2 mila vonjenao ny ray amin'ireo iarahantsika mpanompon'Andriamanitra zay efa mpiaraka amintsika eto. Andao ary mbola hideran'Andriamanitra isika dia amarina fotoana rehefa avy eo tompoko. Zany ny raha dehibe voalohany ho ataontsika amin'ity taona 5 arivo ity. Maniry aho mba andray anjara daholtsika rehetra amin'io raha dehibe io. Amin'ny herin'ny androany no averintsika zany raha dehibe izany.
andeo hivavaka marina fotoana isika ray malala rainay masina zay any an-danitra misotranao zahay tamin'izao fotoam-pivavahana tondranao anay teto androany izao amin'ny anaran'i Jesosy anana fiainana vaovao avokoa ny fiangonana rehetra amin'ity taona diavinay ity ary ho aseanao miariary fa ianao no maneho fahasoavana lehibe amin'ny karazany eo amin'ny fiainanay ho avanao tokoa izay amin'ity taona ity misaotra raiko ny ran'i Jesosy no afafiko hiaro anay fiangonana hiaro anay fiangonana misaotra tompo amen dia izay tokony hijanona zany a ho an'ny fotoana zao amin'ny 20 zao tonga dia mijanony ianareo filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitoora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanantsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao ho atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fitoora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fitoora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay inoko
ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava toboko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manateranao iona amiko, iona aminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra.